miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Andao hivavaka ho an'ireo marary ny coronavirus. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maro be nareo no mandeha fafatra ato amin'ity pejy ity mangataka vavaka satria manana havana marary ny coronavirus ary ny sasany amin'izy ireny dia tena hoe miady amin'ny fahafatesana mihitsy. Ary dia izay no mahatonga ity vidéo ity iarahantsika miombona hivavaka ho an'ireny olona ireny satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny any amin'ny Jakoba 5 manao hoe mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ary anisan'ny teolojia fototra izay tokony ho tadiditsika dia ny hoe ny finoana mahavonjy dia tsy miankina amin'ny finoan'ilay olona voakasika ihany fa mety miankina amin'ny finoan'ny olona izay manodidina azy koa. Izany hoe tsy voatery ilay olona concerné ihany akory ny hoe takina ny finoany izay vao ho sitrana izy fa na dia ny olona manodidina azy ara raha manam-pinoana dia izay finoan'ilay olona manodidina azy izay dia mety ahafahana mamonjy ilay marary ihany koa. Ary be dia be anatin'ny soratra masina no tantara mifanandrify amin'izany ahafahantsika manaporofo an'izany. Ohatra fotsiny izao any amin'ny Marka 2 dia tadio tsara fa nisy ilay lehilahy marary ny paralysisa nentina efa daty eo anatrehan'i Jesosy. Satria be dia be ny vahoaka atao anatin'ilay trano dia tsy misy fomba nahafahana nampiditra an'ilay marary afa-tsy avy any amin'ny tafitrano. No lavahana ilay tafitrano dia nampidinina avy eny ilay marary. Dia ambarina amin'ny 5 ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo. Jerevy tsara ny baibolintsika ny finoan'ireo izy. Izany hoe ny finoan'ireo ilay olona izay nitondra ilay marary teo anatrehany. Rehefa hitan'ny tompo ny finoan'ireo olona ireo dia nisotranina ilay marary. Dia tahaka izany koa any amin'ny 5 ny Marka ihany dia misy ny tantarany Jairo, ilay lehilahy mpanapaka ny Jiosy. Dia io lehilahy io narary mafy ny zanany. Nanantona an' Jesosy izy dia nangataka an' Jesosy mba ho any an-tranony hanasitrana ilay zanany vavy. Kanefa tonga ny olona dia nitsihana azy dia niteny manao hoe aza manahirana ny tompo intsony ianao fa efa maty ny zanakao izy. Dia teo indrindra nahatonga ilay teny haitsika tsara manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona ny zanakao izy. Teny izay nomeny Jesosy an Jairo iny. Izany hoe ianao ry Jairo, raha mino ianao dia ho velona ny zanakao. Ny finoana mahavonjy sy ahafahana mamelona sy manasitrana an'ilay zaza zany dia ny finoan'ilay arainy. Ary zany dia te hitarika ny saintsika ao anatin'izany hoe ny finoana izay ahafahana mamonjy ny marary dia tsy voatery miandry an'ilay marary fa na ianao koa raha manam-pinoana ianao ka hivavaka amin'ity an'io ity dia izay finoana izay dia efa zava-dehibe ahafahana manasitrana azy. Ary raha mino an'izany ianao dia ndaotsika hiaraka hivavaka amin'ity an'io ity. Averiko ihany ny Jakoba 5:5 mifampivavaha izy mba ho sitrana ianareo. Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ary dia amin'ity vavaka izay ho ataontsika ity dia asaiko ianao anonona mihitsy ny anaran'ilay olona izay hoentintsika mbavaka. Satria hoentintsika ato anatrehan'Andriamanitra ilay olona dia angatahantsika ny famindrampon'Andriamanitra mba hanasitrana azy fa io Andriamanitra izay vavahantsika io ry havana dia Andriamanitra be famindrampo io ary mijery ny finoantsika azy. Ary rehefa mino isika dia ho hitantsika ny voninahiny. Izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka dia manasa anao anondrika ny lohanao hiaraka hivavaka isika dia hivavaka ho an'ireo olona izay fantatrao fa marary ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, manantony eto anatrehanao zahay, eto anatrehan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao. Ary fantatray Andriamanitra fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao. Ary maheno izao vavaka izay asandratra eo anatrehanao izao ianao. Manantona amin'ny fahasahina eto anatrehanao zay satria anao nefa niteny manao hoe manantona amin'ny fahasahina eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao amin'ny andro mahaory ahazoanay famonjena sy fahasoavana. Koa dia indreto izay Andriamanitra miondrika eto anatrehan'ny fahalehibiazanao fa na dia ny anonona ny anaranao ary tsy mendrika izany akory izahay. Kanefa dia ianao ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, manjaka amin'izao rehetra izao, ilay Andriamanitra hatraizay ho mandrakizay, ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany no manangilana ny sofinao, mihaino ny vavaka izay asandratra eo anatrehanao. Eo anatrehanao rery ihany Andriamanitra no vahaolana azona iantoka indrindra. Ary eo aminao misy ny fanantenana ao anay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny finoanay sady mpanefa azy. Ianao ilay Andriamanitra izay tia anay ary nanome an'i Jesosy Kristy zanaka ho faty teo ambony hazo fijaliana ho fanavotana anay. Ary fantatra efa ny zanaka aza nomenao anay maimaim-poana dia mino kosa efa omenao miaraka amin'izany koa ny zavatra rehetra. Andriamanitra,
tsy ny tenana ihany no entina eto anatrehanao ankehitriny fa mitondra ihany koa zay ireo namanay avanay olo-patatray izay marary ny coronavirus amin'izao ora sy minitra izao. Ary ankehitriny dia ho tonononay eto anatrehanao ny anaran'ireny olona ireny. Tonony arariavana ny anaran'izany olona izany ankehitriny. Ianao Andriamanitra no mahafantatra izany olona izay nitononona anarana teto ankehitriny izany. Ary izany indrindra no iarahanay mivavaka na izany iza voatonona anarana teo dia mangataka izahay ny famondramponao ho an'izany mpanomponao zany. Mangataka izay Andriamanitra ny famoramponao. Ianao Andriamanitra izay mpamindra fo no ka mindra fo amin'izany mpanomponao zany. Ary dia hanasitrana azy ianao. Izahay dia mino ny herin'ny vavaka. Ary mino zahay fa vitanao sy ainao ny manasitrana izany mpanomponao zany. Koa dia amin'ity anio ity ara Tompo, irao ny anjelinao masina, hamangy izany mpanomponao zany amin'izao ora sy minitra izao, ka dia hikasika sy hanendry ny loharanona retina rehetra, hanala ny virus rehetra ao anatin'ny vatana ianao, hanafoana izany ianao, ary foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izany. Ary dia ny rahanao Jesosy Kristy Tompo izay efa nalatsaka teo ambony hazo fijaliana no ikorina ao anatin'izany mpanomponao izay voatonona anarana teo izany amin'izao ora sy minitra izao. Ka tena aseho anao fa ahita fahagagana izahay, ahita ny voninahitrao izahay, ho sitrana ny marary, fa izay rehetra nanantonao dia tsy mba misy ny lavinao mihitsy. Ary dia mangataka izay Andriamanitra ny famondramponao an'izany mpanomponao zany. Ianao koa nefa nyteny fa na helokizana velanay dia ho voavely izany. Koa dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny famelan-keloka ho an'ny mpanomponao izay voatonona anarana tamin'izao vavaka izao. Ary dia aoka ny fanainao masina no hitoetra ao anatiny, ampahery azy ary ampatsiaro azy fa ianao Andriamanitra ray no manasitrana azy amin'izao ora sy minitra izao. Ary ny dokotera dia mitsabo fa ianao no manasitrana. Mangataka izay Andriamanitra ny fanafody sy ny fitaovana rehetra izay ampiasaina amin'ny fitsaboana izany mpanomponao voatonona anarana teo izany dia ianao ane no anafy, hery sy asa amin'ireny rehetrarehetra ireny ka tanteraka tokoa ny fanasitranana izay takiana ho an'ny mpanomponao. Ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpitsabo rehetra izay manatanteraka ny asa. Ianao ane Andriamanitra no hanolo-tsaina sy hanolo-pahendrena azy ireny ary hanome azy ireny ny fahasalamana feno entina manatanteraka izany asa masina izany. Koa na iza na iza misy marary ny coronavirus dia izao vavaka izao Andriamanitra no fanafody lehibe indrindra izay inonay fa omenao ary fanomezana izay ho atolotrao ho an'izany marary izany, mba hanehoanao tokoa fa ianao le Andriamanitra izay izy hatray no mahefa ny zavatra rehetra ary manasitrana hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy mbola miova ny herinao ary mino izany izay dia misaotra indrindra ny amin'ny valim-bavaka izay fa omenao sahady fa fantatray fa miasa ianao ary tsy misy mahasakana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay zanakao no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Dia mahery zarariavana ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra mirary fahasalamana feno ho antsika rehetra. Amen.